Tanora mianadahy no nibatany loka voalohany tamin'ny fifanana développement application mobile 2017 tafiditra tao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany momban'ny fifandraisan-davitra ny 17 ny lasa teo. Ny sabotsy lasatra indrindra no nanolorana ny loka teny amin'ny antenimberan'ny vatra sy ny indostria Antananarivo. Tenako izay no anaran'ilay application nahazo ny loka voalohany tamin'ny fifananana nokarakarain'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra niaraka tamin'ny Huawei sy ireo mpiara-miombonantoka. Tanora mianadahy mpianatra eny anivon'ny Miza Akatso no namolavola io application io. Natao l'application dia anampy olona fanatanterahana ny tsena miandavanandro. Izany hoe raha ny tsena izy dia afaka manomana telefaony izy tsy zavatra ovitriny dia avy eo rehefa zany voatahiry eo afaka mijery izy hoe ahoana fivoarana ny mandamina fandainy hoe isanvolana mahalany ohatr'izao foana na ohatra mahita izy hoe tamina volana anankiray ohatra hoe fandany dia afaka alamina izy avy application. Ny application koa dia manampy ny olona mitady toerana hoe aiza ny ahitany fitaovana anankiray. Izany hoe misy nisotrana toerana izany ohatra hoe aiza misy tsena rehefa lavitra na hoe aiza misy akaiky anazy. Raha ny fantatra dia maro ireo tanora nandray anjara. Fananana nombana tamin'ny développement d'application mobile moa zany izy tia ka nandraisana anankidimy tamin'ireo fitaovana mba hoe zay anisany sanga tao amin'ny manidina zany ka ny anankidimy zany nandrano nanao présentation teo fa nandray lokako. Etsika maro moa no tanterana ny herinandro lasa teo nefa nanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny fifandraisan-davitra.